Faraka ny fanambarateo kosa dia sosikevitra entina hanatsarana ny fifidianana rehetra ao aoriana no natolotra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Isan'ny atolotra ho an'ny voamera maleotena misahana ny fifidianana ireo sosikevitra ireo, ary anjarany ity voamera ity no manapa-kevitra ao aorianan'izay. Io moa no faneho-kevitra nentin'Andriamatoa Thierry Rakotonarivo, sekretera jeneraly ny ministra ny atitany. Teboka vitsivitsy ny diniana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly entina indrindra hanatsarana fifidianana eto Madagasikara. Raha ny fanazavana nentin'Andriamatoa Thierry Rakotonarivo, sekretera jeneraly ministeran'ny atitany, dia niompana indrindra ny fanatsarana lisam-pifidianana sy ny fanatsarana ny fomba famantarana ny birao fandatsaham-bato ireo sosikevitra ireo. Voalohany indrindra mahakasika ny fanatsarana ny lisam-pifidianana dia natolotra ny sosikevitra ny amin'ny tokony handraisan'ny senita ny fomba rehetra ahafahana mampiditra ireo olona izay manana ny zo hifidy kanefa latsaka teo ampanaovana ny lisam-pifidianana farany. Misy sokajy maromaro izy ireo, tao ireo olom-pirenena malagasy feno 20 taona izay tena voaisa tokoa ary nahazo fanamarinana avy amin'ny mpanisa ny mpifidy fa voaisa tokoa kanefa dia tsy voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Eo ihany koa ireo sokajy faharoa izay voaisa tamin'izany fotoana izany kanefa tsy mbola ampitaona fa voamarina kosa fa ho ampitaona mialohan'ilay anatanterahana n'ilay fifidianana, dia no isain'ny mpanisa mpifidy ny senite ihany nosoratana ao anatin'ilay boky fanoratana ny mpifidy tamin'ny penina mena, ary dia nanaovan'ny ministeran'ny atitany ilay hetsika manokana natao hanomezana maimaimpona karapanondrom-pirenena, ary dia vita soamatsara zany ireny olo ireny anefa ary amanetsiny natolotra tany anivon'ny CED voaraindry zareo soamatsara nefa dia tsy voasoratra ihany ao anatin'ny lisam-pifidianana. Nisy ihany koa ireo sokajy fahatelo izay tsy voaisan'ny senite mihitsy kanefa ampitaona ary nahazo karapanondrom-pirenena tamin'ny ezaka nataon'ny ministra. Zany rehetra zany dia neritreretana fa izay tafiditra ao anatin'ireo sokajy fahatelo ireo talohan'ilay daty namaranana tanteraka n'ilay lisam-pifidianana fa 7 Oktobra dia tokony ho adika avy hatrany intégration d'office ao anatin'ny lisam-pifidianana. Teo ihany koa ny sosikevitra navoakan'ny filan-kevitry ny ministra ny amin'ny tokony hampakarana ny tampikarama ireo mpikambana anivon'ny birao-pifidianana. Teo ihany koa ny sosikevitra izay tokony hanaovan'ny senite ezaka mba tsy hisin'ny doublon na ny olona mpifidy iray misoratra amina lisam-pifidianana anankiroa na anankitelo samihafa. Eo ihany koa ny tokony handraisan'ny senita ny fepetra rehetra mba tsy hisin'ny hoe olona manana kara-pifidianana ka tsy voasoratra na ny marimarina koa tsy mahita ny anarany na tsy mahita ny birao-pifidianana andehanany noho ny fandaminana tokony ho atao. Ary farany moa anisan'ny sosikevitra izay notapahan'ny filan-kevitry ny ministra ny tokony hanamboarana ny laharan'ny birao-pifidianana izay tokony ho laharana tena ho samihafa, ho laharana voalohany numéro 1 ka hatrany amin'ny laharana fa raisy roa alina na numéro 20 001. Atolotra ny voamera maleo tena misahana amin'ny fifidianana na ny senita ireo sosikevitra ireo, ary ity voamera ity no hanapa-kevitra amin'izay fomba entina hanatanterahana izany fanatsarana izany. Raha ny fanazavana Andriamatoa Thierry Rakotonarivo, sekretera jeneraly ministeran'ny atitany hatrany. Ny tohiny zany dia hatao antsoratra ireny sosikevitra nolanin'ny filan-kevitry ny ministra ireny, ary hosoniavin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta ary halefa any anivon'ny voameram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana. Anisan'ny teboka lehibe tokoa ny resaka fanatsarana lisam-pifidianana izay anisan'ny antoka maritana ny fifidianana tsara tantana seken'ny rehetra.